mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Ho amintsika rehetra mandrakariva ny riavana ny fahasoavan'ny tompontsika. Misaotra ny tompontsika afaka hiaraka mandinika indray ny teniny amin'izao fotoana izao. Ny Salamo fa 7:30 no dinintsika anio. Alohan'ny hamakitsika azy dia handeha indray hiaraka misaotra ny tompo isika. Raha io raiso ny fisaorana anao, atolotray amin'ny fonay manontolo no ny fahasoavana sy ny famondrampo iainanay isanandro, fa miaina ao anatin'ny famondramponao zahay, velona ao anatin'ny fahasoavanao zahay, misaotra ry Andriamanitra ny famondrampo. Misaotranao indrindra koa zay raha afaka hiaraka mandinika indray ny teninao, voasoratra efa ela dia ela, nefa mbola marina mandrak'androany, azonay akana lesona hiainanay, hahasoa ny fiainanay fa izany raha teo no sitraka ao Andriamanitro. Ko mangataka ary zahay, mitenena fanahy masino fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay no ivavahanay. Amen. Salamo fa 7:30 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Teo amorony ny Babilôna no nipetrahanay, sady nitomaninay raha nahatsiaro ny ziona. Teo amin'ny hazo malahelo teo fovoan'ny Babilôna nanantonanay ny lokanganay, fa teo dia nangataka anay hira izay namabo anay, ary izay nampahory anay nangataka anay hanao fifaliana ka nanao hoe manaova hiran'ny ziony eto anatrehanay. Nefa ho nataontsika ahoana no fihira ny firahan'i Jehova tany an-tany finivainiana? Raha manadino anao aro Jerosalemo, aoka kosa ny tanako ankavanana mba hanadino. Raha tsy mahatsiaro anao aho, aoka ny lelako iraikitra amin'ny lanilaniko. Raha tsy Jerosalema no ataoko ambony indrindra amin'ny fifaliako rehetra. Jehova, tsarovo ny taranan'Edoma, ny andron'ny Jerosalema, terezana nanao hoe ravao izy hatramin'ny fanorenany. Ry Babilôna zanaka vavy zay resy, sambatra zay mamaly anao, arak'izay nataony, sambatra zay maka ny zanaka ao madinika ka manjera azy ho torotoro amin'ny aram-bato. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Fahamarinana telo no andraisantsika fampianarana indray amin'izay tenin'Andriamanitra no vakitsika androany. Fahamarinana voalohany dia izao: nandatsa ny Israely ny Babilôniana nampahory azy. Nandatsa ny Israely ny Babilôniana nampahory azy. Ahoana moa tsika no sahy teny zany? Manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra dia ahitantsika fa izao: reraka ny fony zanak'Israely, reraka ny fony, nitomany tao anatin'ny tao, naninona nalahelo, any ampahababoana manko izy zao, nahantony ny lokangany, dia nipetrapetraka teny amoron'ny Babilôna izy. Dia avy le olona, mba mangataka anareo zay, mba manaova hira fanaonareo tany falifalianareo tany ziony, manaova hiran'ny ziony eto anatrehanay. Ny olona malahelo
fa naninona ary izy reto ny lasako babo tany, naninona izy ny lasako babo tany. Zao ny voalaza ao amin'ny tantara faharoa toko fahaenina amby telopolo. Manomboka amin'ny andininy fa 120 no vakintsika ka hatramin'ny andininy fa 720 hamerina amintsika ny antony na lasa ny Israely ho babo tany Babilôna na tonga zao latsa nahazo azy teny amorony on'ny Babilôna izao. 20 taona Zedekia fony izy vao nanjaka, ary 20 taona no nanjakany tany Jerosalema, ary nanao zay ratsy teo mason'i Jehova Andriamanina izy, fa tsy nanetry tena teo anatrehan'i Jeremia mpaminany zay nilaza ny tenin'Andriamanitra, ary nikomy tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka zay efa nampianiana azy tamin'Andriamanitra koa izy, ary nanamafy ny atony sy nanasarotra ny fony izy mba tsy hiverina ho amin'Andriamanitra ny Israely. Ary ny lehibe rehetra tamin'ny mpisorona sy ny vahoaka koa nanao zay mahadiso indrindra araka ny fahavetavetana rehetra fanao ny jentilisa, ka nandoto ny tranon'i Jehova tany Jerosalema zay no amasininy. Kanefa Jehova Andriamanitra ny razany nampitondran-teny ny iraka zay ny rano any aminy. Eny ny fomaraina koa izy ka naniraka, fa namindra fo tamin'ny olony sy ny fonenany kanjo. Ny olona ny omere ny irak'Andriamanitra ireny, sady namazovazo ny mpaminany mandra-piatry ny fahatezeran'i Jehova taminy, ka tsy nisy nahavonjy azy. Ko nentiny namely azy ny mpanjakany Kaldeanina zay namono ny zatoviny tamin'ny sabatra tao an-tranon'ny fitoerana masina, ary tsy nisy namindrano fo na zatovo na virjina na antitra sy fotsivolo koa, fa izy rehetra dia natolony eo an-tanany avokoa. Ary ny fanaka rehetra tao an-tranon'Andriamanitra na ny vavety na ny madinika ambaminy rakitry ny tranon'i Jehova, ary ny rakitry ny mpanjaka sy ny mpanapaka, reny rehetra reny dia nentiny ho an'ny Babilôna avokoa, dia nidorany koa ny tranon'Andriamanitra, noravaniny mandan Jerosalema, ny lampanandriana rehetra tao koa dia nodorany tamin'ny afo, ny fanaka tsara rehetra nosimbany. Izany no zavatra nitranga tany Jerosalema fa izay. Nanota tamin'i Jehova ny olona, na ny mpanjaka na ny lehibe nanao vetaveta teo anatrehan'Andriamanitra, nandoto ny tranon'Andriamanitra mihitsy azy, dia naniraka ny mpaminany Andriamanitra, naniraka ny Jeremia izy, fa nataony olona mpanao vazivazy zany ary no tsiratsirainy ny tenin'i Jehova. Dia inona ny vokatra zay? Lasako babo tany Babilôna noho ny fahotany izy rehetra. Dia tsy mahagaga, raha nandatsa azy ny Babilôniana, aiza lay Andriamanitra zay nilazainareo fa mahery namonjy anareo, aiza? Ataovy ny ira fifaliana eo, jerenay ho enonay. Latsa sisa no azony tamin'ny Babilôniana. Ny voanahatsiaro tenan'ny Israely. Nataontsika hoana ny firan'ny Jehova tany an-tany ny vainiana. Ira hoe mahery ve Jehova? Ira hoe matanjaka ve Jehova? Miaro anay ve Jehova? Nefa ianao any am-pahababoana? Inona ny nahalasanareo babo? Tsy afaka ira mpifaliana any an-tahan'ny pahababoana, raha tsy efa voavela heloka aloha. Ny iran'zina ira fiderana, ira fifaliana, ira ny olona voavela heloka. Kanefa ry zareo mbola any am-pahababoana mbola mahatsiaro hoe ny heloka eny nato izao anay. Andriamanitra manko efa nilaza taona maro talohan'izao nahababo azy zao, tantara faharoa toko fahafito, andininy 720 raha nitokanana amin'ny tempolin'i Jerosalema. Izao ny voalaza zao, tenin'i Jehova tamin'i Solomona zany: raha mivily kosa ianareo ka mahafondiky sy ny lalako zay nataoko teo anoloanareo, ka mandeha manompo andriamanin-kafa sy miakohoka eo anatrehany, dia ongotako amin'ny tany zay nomeko anareo. Ho fongorako tsy hoe ho masoko ity trano no amasiniko an'ny anarako ity, sady ataoko oabolana sy ho ambety teny any amin'ny firenena rehetra. Ary na dia avo aza ity trano ity, dia ho fitalanjonan'izay rehetra mandalo azy ka atao hoe naninona reny dia nataon'i Jehova toy izao ity tany sy ity trano ity, ary isy amaly hoe satria nahafoy an'i Jehova Andriamanitra ny razany
zay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta izy ka nifikitra tamin'Andriamanitra fa sady nikoka teo anatrehany ka nanompo azy. Mazava loatra zany ny antony nandravana ny Jerosalema sy nalasaka babony ny Israely tany Babilôna, nahafoy an Jehova izy dia nitanterahiny Jehova ny teny nomeny hoe ho ravako ty trano ty ary ho lasako babo ianareo. Ry havana, inona ny tokony atao raha misy zavatra mitranga tao mamabo antsika? Anontany tena hoe raha eo babo ve aho? Babo aho? Ny tsy afahako mideranao intsony, ny tsy afahako mihirany ny firahanao, tsy afahako mankalazanao. Ary raha izany, inona ny fanafody? Inona ny nataony Nehemia fa any am-pahababoana koa Nehemia? Ary mba isan'ireo any am-pahababoana izy. Nehemia toko voalohany manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 15, rehefa reny ny zavatra nitranga tany Jerosalema dia nipetraka nivavaka nibebaka ho an'ny firenena izy. Ary izany no nitondra fanasitranana indray ho an'ny Jerosalema. Inganery havana, na inona alahelonao ty tantsika ity, mba azahoanao manandratra indray fideranan'Andriamanitra fibebahana tahaka ny Nehemia ny fanafodiny. Fa izany natoron'i Jehova. Ny famarinana faharoa, any am-pahababoana Israely vao nivoady fa ho tian'i Jerosalema. Any am-pahababoana vao nivoady ho tian'i Jerosalema. Io alahelo ny tanindrazana io ry havana, tsy de hoe zava-baovao io akory, fa ny jiosy lasaka babo tany Babilôna dia zao nanozo ny tena mihitsy aza no ny fitiavan'ny tanindrazany. Raha manadinanao aro Jerosalema o, aoka ny tanako akavanana mba hanadino, raha tsy mahatsiaro anao aho, aoka ny lelako iraikitra amin'ny lanilaniko. Raha tsy Jerosalema nataoko ambony indrindra amin'ny fifaliko rehetra. Fitiava tanindrazana ao ampon'ny jiosy babo any Babilôna zany, na atsiaro any Jerosalema izy. Nefa taty aoriana, na dia Jesosy koa aza, tsy babo any Babilôna izy, fa tena ao Jerosalema izy, saingy Jerosalema tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Jerosalema vangin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany nefa tsy mahalala ny zanany. Lay zanany mitondra fiadanana no voatery ny antsoantso an Jerosalema hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema, zay mamono ny mpaminanzy zay rano aminao. Impiry any ty anangonanao tahaka ny fanombany akony zany eo ambany elany fa tsy mety ianao. Raha mba fantatrao mantsy fa izaho ty aniny ilay mitondra fiadanana e. Jerosalema nefa nidinitsika tamin'ny lasy fa finidin'Andriamanitra ho tanànany teto amin'izao tontolo zao. Na dia Andriamanitra ny lanitra izy, Jerosalema no fidiny ametrahany anarany mandrakizay. Tanindrazan'ny jiosy io. Ry havana, rehefa lasa ny ampitan-dranomasina sindra mipetraka lavidavitra any ianao, dia maminao areny mandreny vaovao avy any Madagasikara. Fitenin'ny malagasy mipetraka any an-dafo ny hoe andago. Inona hono ny vaovao andago? Ka raha vao mba misy vaovao re, mangorangorany ereny aty fo. Ary mahagaga ve raha mivondriny izy? Haninona hanampy any Madagasikara? Fitiava tanindrazana tsy azo adinoina ny tanindrazana. Ary raha misy olona milaza ho tsy tia ny tanindrazany, dia mandainy zany olony zany. Saingy zao ny fanehoany ny fitiava tanindrazana ny tsy mitovy. Fitiava tanindrazany ny any sasany rehefa manan-karena dia ampy zay, na mahantra aza ny hafa tsy mampanino zany fa izaho ihany manan-karena ito tanindrazako. Tsy fitiavan tanindrazana zany. Fa ny fitiava tanindrazana ve, ataoko ahoana ny mijery ny loza anjony fireneko, ataoko ahoana ny fijery ny fandringanana ny havako. Izany ny fitiava tanindrazana tao amin'ny Estera. Nahoana antsitomany hoy Nehemia, nefa rava ny fasandrazako. Rava ny manda ny dorana tamin'ny afo,
ary mijaly ny olonany nahoana any tsy hitomany nahoana any tsy alainy tareo izy tamin'ny mpanjaka niara-nonina tamin'ny tany am-pahababoana fanontaniana mipetraka dia ny hoe manao ahoana ny fihetseponao raha mahita ny fahorin'ny eto tanindrazana fa ny zava-dosa indrindra ry havana dia izao voahitatsika fa misy fitsarana mahatsiravina ny aorinan'izao fiainan'izao hoe mandeha amin'ny tômôbila tsy manampona inona na inona kory retim-pianakavy tampotampoka teo nivadika ny tômôbila maty tampoka teo ny sasany tamin'izy ireo nanatry maso zany ny masoko lehilahy ray mandeha hiasa tsy matsara tsy maninona zao voadona ny tômôbila tampoka teny tany mena zay no izy mpiasa manalina no niasa tany manatanina fa izay 1 septambra 2024 ao anatin'ny ray mpimaso monja anarivony no niditra ny fitsarana mandrakizay nefa isy loza manjo ny fireneko zay voantso tampoka ho any amin'ny mandrakizay ty firenena aho hampitandrina any hoe mitadiavany Jehova dia ny mbola hita izy miantsoa azy dia ny mbola kaiky izy atakoana no anjo ny jery ny hanjo ny fireneko tsy adinoky ny fireneko hoy ny jiosy tany Babilôna raha manadino anao aro Jerosalema o akohay ny lelako azy raikitra amin'ny lanilanitra ho tonga amona aho sady tsy ho afaka mihina-kanina kory ny dikan'izany miandro fahafatesana koa aho ry havana malaza ho ty tanindrazana ny malagasy tsara zany ahoana ny fanehoanao zany fitiava-tanindrazanao zany miasa ho an'ny tanindrazana manaso ny firenena mariny zany tokony atao zany aza mihevitra zay asony tenanao ihany fa ny hafa koa tenin'Andriamanitra zany fa ny aza dinoina dia izao raha kristianina ianao raha fantatrao fa misy fitsarana farany akoatr'izao fiainan'izao mba sitonitsy ho any amin'izany fanandevozana mandrakizay zany izy sitonitsy ho very mandrakizay izy ambara ho azy lay mpamonjy tonga hitady tsy hamonjy ny very Jesosy tompo zany tyreo aminy ny filazantsara mba tsy sanatrika ho tanteraka tokony hoe dia tsy nambaranao ahy izy fitiava-tanindrazana fanambarana ny filazantsara amin'ny mpiarabelona izany ny tena fitiava-tanindrazana fiainana araka ny soratra masina ary fanambarana aminy ny famonjena ao amin'ny Kristy Jesosy izany ny tena fitiava-tanindrazana satria mandalo zao fiainan'izao sy ny filany nefa ny malagasy tsirairay tsy maintsy hanatrika ny fitsaran'Andriamanitra fahamarinana farany ry havana izy ity dia tsy tokony alay tahaka vavaka valy fahatoan'ny Babilôna sy Edoma vavaky ny jiosy Babilôna zanaka vavy zay efa resy sambatra zay mamaly ianao Jehova tsarovy ny taranaki Edoma miandro ny Jerosalema dia reo zay nanao hoe ravao izy tamin'ny fanorenany Edoma tokoa manko dia niantsoantso fandravana ny Jerosalema ary Babilôna ve fampahorina no azo dia izany ny vavaky ny jiosy zany ny vavaka nataony enganie ka ho rava ianao ry Edoma ho tsarovany Jehova ineny nataonao ka amaly faty ianao izy ary ianao ry Babilôna zanaka vavy sambatra zay mamaly ianao araka ny nataonao taminay vavaka valy faty vavaka andolo-po zany ny vavaky ny jiosy tany Babilôna fa izay fa rehefa tonga ilay zanak'Andriamanitra niova zany ka inona ny nataony liko 7:24 reo nanombo azy to amin'ny andro fijaliana valy faty ve ny nangatahany raha eo mamelan'ny elony fa tsy fantan'izay ataony dia ho ihany izy nampianatra mivavaho an'izay manenjika anareo misaora fa aza manozona mivavaho an'izay manisy ratsy ianareo aza miantso tody tsy tenin'i Jesosy zany raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony izy tamin'ireo namono azy dia ho iangamsika hoe ka tsy rariny zany pasteur tsy ho elohina zany ny mpanota
ahoana ny tsy ho elohina ny mpanota zay nanao ratsy aho ka mba hiverina aminy ratsy nataony. Adininy Israely fa ny fahotany eny nahatonga an'Andriamanitra haniraka ny Babilonianina valy ny fahotana nataony ene zany. Andriamanitra ane ka Andriamanitra marina e. Andriamanitra marina Andriamanitra. Mamindra fo izy nefa marina izy. Naninona moa tsy noenoy ny vavaky ny zanany tany Getsemane, tany Golgota. Raha azo atao hoe sory amiko ty kapoka ity. Tsy azoko atao. Anjely no irahako mba hampahery anao. Hoy izy tamin'ny Petera, ny kapoka izay nomena raiko avy tsy ho goiko izy, fa naninona kay satria efa tonga ota izy. Nisolo voina ny mpanota izy. Zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao izy, ary ny fitsaran'Andriamanitra dia tsy maintsy niatra taminy. Nataon'Andriamanitra niatra taminy ny elontsika rehetra. Tsy afaka manamarina an' Jesosy tonga nofo Andriamanitra satria nisolo voina ny mpanota izy. Tsy maintsy elohina ny mpanota, na iza. Ary ny mpitsara dia tokony tsara marina hanameloka ny mpanota. Saingy izao kosa mamela eloka Andriamanitra rehefa mibebaka ny mpanota. Ary izay ny fifaliantsika. Satria efa nisolatsika teo ambony hazo fijaliana Jesosy, ka raha mibebaka isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika afaka ny otantsika rehetra. Ny ranony zanany teo amin'ny hazo fijaliana ny fanamarinana antsika. Havako ny mivavaka mangataka valy faton'izay manisy ratsy tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany. Fa ny fitsarana marina kosa hanameloka izay meloka dia araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Kanefa nameloka azy ianao, misy ny famelan-keloka raha mibebaka ianao satria Andriamanitra mpamela eloka ny Andriamanitra izy iona. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka isika. Endre ny fifaliana iray mahita tantara marina azona ianarana. Sitraky ny fonaony nametraka ny fitiavan-tanindrazanao ampo. Fa nahianao Jesosy aza nalahelo ny tanindrazanao tetỳ an-tany. Ary noho izany indrindra no hitalaonay aminao tompo, mamindraha fo amin'ny tanindrazanay mamela ny eloko Madagasikara, ny eloka rehetra nandao anao, ny eloka rehetra niodina taminao, nanakalo anao tamin'ny sampy izahay, nanakalo anao tamin'ny zavatry ny tany izahay. Mifon'Andriamanitro mamindraha fo aminay ianao, mamindraha fo amin'izay fitsarana tsy marina vita tito. Ary dia mangataka izahay raha sitrano ny taninay fa Andriamanitra ny famindrampo ianao dia ho voninahitra anaranao i Madagasikara sitrana. Amin'ny anaranao mpamonjy eo nanaovanay izany vavaka izany.